Fafaly sy ravy kosa isika ankehitriny totosa soamatsara ny fanateram-bodiondry ny fifampifoana malagasy moa zany any koto sy soa. Koa tonga eto amin'ity fotoana natanterahana ny fanapahana sy fandidiana ny mofomamy ity isika ankehitriny. Mba mitsangana hoe ianareo roa manoloana n'izao mofomamy izao. Tazantsika eto ary mofomamy tsara tarehy ny mofo, miloko fotsy ary ahitantsika voninkazo mena midorehitra tsara tarehy, misy sary fotokana eo amboniny. Ny fotsy marika ny fahadiovana dia ilay fitiavana madio ny fanoloran'izy roa androany. Ny mena marika ny fitiavana miredareda ao amin'izy ireo. Ny mofomamy tahaka an'izao moa dia santatry ny fiarahan'izy roa mizara ny sosiny mamy amintsika rehetra manatrika etona. Ary taloha dia nisy ny vary amin'ny ronono tondra tantely natao tao anaty tsatokaty na ohaka teo ambony ravina ny lazona nizaraina ho an'ny mpanatrika rehetra. Karazana tandindona zany hoe fizarana ny sosiny mamy ankehitriny moa mofomamy no tazantsika eto. Io mofomamy io mety nisy ny mamy ny matsatso ny masira marikivy nanamboarana ny mofomamy io. Tandindo ny fiainan'izy roa zany tamin'izay niarahany hatramin'izay. Mety tsy voatery ho mamy hatrany fa mety misy koa ny natsatsotsatso tao. Satsy zany ry izy roa, mety mba nisy koa ve ny nangidy kely tao. Fa izao matototoso izao fotoana izao dia mamy renidretrireny rehefa natambatra. Ka tahak'izay zany io mofomamy io. Rehefa hoantsika an'io rehefa avy eo tsy haintsika intsony hoe nisy farinina natsatso ve tao sa nisy chocolat somary nangidingidy ve tao, fa mamy izy ireny rehefa tambatra. Zay zany le tandidon'ny fitiavan'izy roa. Ka dia raiso ary ny antsy hatreto aloha dia ny lehilahy hatrany nangatabady, nilany lohany vavy. Ka dia nilaza zany ny andray ny antsy voalohany mbola nantitra nambara an'izay fitiavan'izay ny vehivavy, avy eo kosa ny vehivavy manimaly setran'izay. Sady sika to mbola tsy naheno ny feo ansoa hiara hitehaka ary sika rakasitrahantsika zany. Raiso ary ny antsy. Manomboka an'io dia tapahako manontolo ho ansoa ny fitiavako. Manomboka an'io dia didiko manontolo ho ankoto ny fitiavako. Eny ary mbola namperina sy niporofona teto masitsika indray zany fitiavana ny fanolorana izany dia mirary soa azy ireo isika. Ho toy ny vary eny Andoharano anie ny fankatiavan'izy ireo. Tany ny andro tsy mba malazo, tsofony rivotra tsy mba miraika, raha rafam-panala tsongoly hitohy hatrany ary dia ho totosa indray ny dingana rehetra manaraka. Maza ho toerany ianareo. Le kabarina mofomamy zany tena